Manolotra ny arahaba tompoko, saika mbola mikorotana hatrany aloha ny atmosferatsika eto Madagasikara. Araka izany ara dia miandrandra orana avokoa ny faritra maro manerana ny nosy. Raha mahakasika ny filazahana ny amin'ny fabetsahan'ny rotsakorana kosa indray ary ho amin'ny anioalina sy ny rapitso maraina dia miloko mena hatrany aloha ny faritry Sava sy ny distrikany Maroantsetra. Raha ho amin'ny rapitso tontolo kosa dia vinavinaina hiaina miandalana izay rotsakorana izay. Raha mahakasika ny rivotra kosa indray dia ho mafy aloha ny fitsokany saika manerana ny nosy mihitsy fa ho mafimafy kokoa izay any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy eo anelanelan'ny Mahajanga ka hatrany Analalava. Ny alin-drano ihany koa dia mbola misy alin-drano vaventy hatrany, mety ho tafiakatra hatramin'ny 4 metatra mihitsy indraindray amin'ny faritra afovoany Atsinanana sy avaratra Atsinanan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina zany dia arao atsakany sy andavany ny toromarika izay omen'ny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rapitso maraina. Azo orana aloha ny aty amin'ny faritry Diana, ny tapany avaratry Sofia, faritry Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ho betsaka kokoa izay rotsakoran'izay ho iaty eo any amin'ny faritry Sava sy any amin'ny manodidina ny Maroantsetra. Ny ilany Atsinanan'ny afovoantany kosa dia mbola anjombona ny andro, arahana erikerika manify moa izay indraindray. Ny faritra sisa rehetra kosa dia andrahona amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny orana tandrifindrahona zany eny antsefatsefany eny ho an'ny faritry Melaky, Bongolava, Menabe, ny antaniny Atsimo andrefana sy Androy, ny faritra Nosy, Iorombe ary ny ilany andrefan'ny afovoantany. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia toetrany aloha ny orana any amin'iny faritra Diana, tapany avaratry Sofia, faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny ilany Atsinanan'ny afovoantany moa dia mbola saika andrahona hatrany amin'ny ankapobeny mety arahana erikerika manify izay indraindray. Ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, ny ilany andrefan'ny afovoantany iny, ny antaniny Menabe, Atsimo andrefana, Androy sy ny faritra Nosy ary Iorombe iny kosa dia mety azo orana tandrifindrahona indraindray. Ny faritra sisa rehetra dia andrahona amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso zao tsy misy fietsehan'ny firy aloha fa dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 degré Celsius eo ho an'ny afovoantany. Raha ananika hatrany amin'ny 12 degré kosa zany ho an'ny Mahajanga sy Mahevatanana. Raha ho an'ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ara dia vinavinaina hiamaina hatrany aloha ny andro amin'ny faritra maro zany eto Madagasikara. Raha toa kosa ka andrahona hatrany aloha ny aty amin'ny tapany avaratra sy ny morontsiraka Atsinanana ary ny tapany atsimon'ny afovoantany iny. Arahana orana malefaka kosa zany ho an'ny Vatovavitovinany, Otmatsiatra, Iorombe ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana ao anatin'izay kosa dia ahitana fiakarany kely ny maripana ambony indrindra zany manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré eo zao amin'ny afovoantany. Raha toa kosa ka 20 ka hatramin'ny 20 degré ny morontsiraka Atsinanana. Morontsiraka andrefana moa dia hiakatra tsikelikely ihany koa izay maripana ambony indrindra zay manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro ho amin'ny talata ary zany dia andrahona hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy iny, arahana orana tandrifindrahona zany indraindray ho an'ny Mahanoro, Vatovavitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanan'ny afovoantany. Ny tapany atsimon'ny afovoantany ihany koa dia saika andrahona aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Ny maripana ao anatin'izay dia vinavinaina ahitana fiakarany kely hatrany ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 13 degré zao any afovoantany ary ananika hatrany amin'ny 13 degré kosa any Antsohiana sy Mahajanga. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika tompoko lasy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.